febroary 2024 fotoarana nesorana ny fahefana teo ampelantanany gasy hoy ny profesora Jean-Louis Rakotombo. Madagasikara omby mahi betandroka. Andro ratsy ao amin'ny ranomasimbe indianina tombanana ivadika rivodoza amin'ny farany herinandro. Tompokilasy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana indray ianao tsy diako ny tokantranonao amin'izao ariva izao. Tonga soanao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka izany hatramin'ny farany. Ny lafim-baovany politika avy hatrany nangataka ny ampakarana ny raharaha mikasika ny solombavam-bahoaka fetra Ramozafimbololona ny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny HCC ny mpisolo vava ity olom-boafidy ity. Mitombona ny fangatana natao ny mpisolo vava azy ka andrasana araka izany ny fanapahan-kevitry ny anivon'ny HCC. Niemitra ho amin'ny 12 Martsa ho avy izao kosa ny didim-pitsarana anenjehana ity solombavam-bahoaka ity. Didy savaravina moa navoaka ny fitsarana androany momba n'ity rara ity faratatiana nataon'ny Zavandriamaefa sy mbola hafa tsara. Neken'ny fitsarana ny fangatana nataon'ny mpisolo vava ny solombavam-bahoaka fetra Ramozafimbololona ny amin'ny tokony andefasana ny raharaha momba azy eny anivon'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana alohan'ny tena hidirana amin'ny votoatinady. Fanitsana tanteraka ny voalaza ny lalam-panorenana mantso no nisamborana ity solombavam-bahoaka ity hoy ny fanazavana satria mazava ny voalaza ny lalam-panorenana fa tsy azo atao ny misambotra ny solombavam-bahoaka ao anatin'ny fivorian'ny parlementera. Antonina tonga ny mpisolo vava nangataka ny fitsarana ampiakatra ny raraina anivon'ny HCC ka izao nekeny ny fitsarana izao. Dia misy zany ny atao hoe immunité parlementaire ary voalaza ny constitution mazava tsara ny mahakasika ny izay raharaha izay. Dia nandritra fotoam-pitsarana dia nanamarika an'izay tsy fanarahana ny raharaham-panorenana izay zahay ary nangataka mihitsy ny fitsarana isaisir ny HCC aloha izay vao mandinika ny votoatinady arakaraka izay didim-pitsarana zay fanapa-kevitra raisin'ny HCC. Androany zany satria raha niemitra indray mandeha ny fivoahan'ny didim-pitsarana dia mbola niemitra androany ihany koa dia nisy ny didy savaravina zay nivoaka zany androany ary dia nolazain'ny fitsarana fa mitombona izay filazana zava-maningana nataon'ny mpisolo vava izay. Zany hoe mitombona zany ilay exception izay nisolevena in limine litis na hoe avant tout débat au fond alohan'ny hidirana tamin'ny votoatinady dia ho alefany amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny raharaha mahakasika an'izay tsy fanarahana lalam-panorenana izay ary dia miemitra amin'ny 12 volana Martsa izao indray zany raha amin'ny fijerena ny toy. Andrasana araka izany ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana momba ity raharaha ity ary andrasana ihany koa izay didy avoaka ny fitsarana mifanaraka amin'izay. Ratsaivina nosamboriny mpitandro ny filaminana anterisetra tetsy Mahamasina nandritra ny hetsika ny vondra ny kandida ny 20 Novambra lasa teo ny solombavam-bahoaka fetra Ramozafimbololona. Navoaka rehefa avy notazomina nandritra ny 10 andro teny fiadanana ny tenany ary natao ambany fanaramaso ny fitsarana. Niakatra teny anivon'ny fitsarana taorian'izay ary fanitelony amin'ity no niembotra ny didim-pitsarana momba azy. Mikasika ireo olona voasambotra nandritra ny hetsika fotsy teny Anavoangy sy ny manodidina ny sabotsy 12 Novambra lasa teo indray dia fantatra fa sazy miantona eritaona-tranomaizina no didina avoaka ny fitsarana ho azy ireo. Ratsaivina dia nahiditra ponjavonjomaika ny dimy tamin'izy ireo raha toka nahazo fahafahana vonjomaika kosa ny dimy hafa. Afa voasazy higahatra 30 volana an-tranomaizina sazy miantona Andriamatoa Isany Barson Rakotomanga filohan'ny randrana sindikaly sy ny profesora Samy Grégoire filohan'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny SSS sampana Antananarivo. Androany no nivoaka ny didy makasika ireto sindikalista ireto raha tokony nandeha ny 12 Desambra 2024 ary naemitra ny 30 Janoary lasa teo izany. Ratsaivina ny 13 Desambra niakatra fitsarana izy ireo ary fanototoinana ny fiandrianam-pirenena no ny fandefasana taratasy tany amin'ny tafika tamin'ny volana Oktobra lasa teo no hiampiangana azy mirahalahy ity. Fiantsina ireo miaramila ikomy mety anototonana ny filaminam-bahoaka no anasokajiny ny tribonaly izany. Ankoatra izay nivoaka ny fonjana tamora tamin'ity androany ity ihany koa i Dr Berija Ravelmanatsoa rehefa navitany saziny 17 volana tany Aponja. Ratsaivina faneho-kevitra nanakihana fitondrana tamin'ny tambajotra sosialy
tamin'ny fotoana ny varanaretina covid-19 ireny no nanenjehana any Dr Beridza Ravely Manatsoa. Otony raraha kolikoly avolenta dia niakatra fitsarana andro any ankoho tany Londres ny tale kabinetra ny Andry Rajoelina teo aloha Ramatoa Romy Vosa Andrianary Sosy ny praitsykombakomba amin'ny antsoina hoe Philippe Tabuteau izay efa niaiky ny elony mbola mandeha hatramin'ny hariva teo ny fotoam-pitsarana amin'ny lampam-pitsarana Suffolk Crown Court. Raha tsy aivina dia voasariongotra no ny raraha kolikoly fakambola mitetina arivo sy enalina sy roa hetsy euro na 261 000 euro miampy 500 ny petrabola. Tamina orinasa mpitrandraka arena kibony tany antsoina hoe Jamfields nikasa hitrandraka eto Madagasikara no antony samborana azy tany Londres ny volana Aogositra 2024. Raha ny lalana Britanika dia 10 taona tranomaizina no mety sazy hiandry ny Romy Vosa sy Philippe Tabuteau. Andrasana araka izany ny vaovao avy any Londres momba n'izay raharaham-pitsarana androany izay. Lafa mavony politika izay hatrany fanonganam-panjakana no nisy teto Madagasikara tamin'ny 7 febroary 5 sorarivo hoy ny professeur Jean-Louis Rakotombo tamin'ity androany ity ny filoha tamin'izany fotoana irery any no afaka niady tamin'ny mpanjana tany Ankolaka ka nasorena ireo firenena izay voatotoina tamin'izany ny Keny Andry Rajoelina izany. Raha nitsipaka kosa ny amiraly Ratsiraka any ka tonga hatramin'ny fanaovana ny sorona ny vahoaka malagasy ho nambarany raha niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Tantara tsy azo kosehina eto amin'ny firenena ny 7 febroary 2024 fotoana izay namerenana any Madagasikara ho eo am-pelantanany vahiny tanteraka ka nanaovana ny fomba rehetra ny tondrana ny mpiray-tanindrazana ho atao sorona hoy professeur Jean-Louis Rakotombo manoloana ny daty ny 7 febroary. Tokony tsy anaiky ho rebrebe ny fitondrana ankehitriny intsony ny malagasy manoloana ity daty ity satria tetika efa nomanina ny famonoana vahoaka ho atao sorona tamin'ireny. Mazava fa betsaka ny fijorona vavolombelona tamin'izany fotoana izany hoy ny fanazavana. I Sarkozy no anisany nanositra indray Andry Rajoelina hoe aongany ny ara-valomanana fa tsy mety amin'ny frantsay izao ataony izao. Vavolombelona mitoaka ny tendana amin'izany i amiraly Didier Ratsiraka raha vao tonga teto Madagasikara izy ny hoe za dia nandefasa indray Sarkozy raka tany Neuilly anampy indray Andry Rajoelina anongana ara-valomanana. Tsara ho fantatsika malagasy tsy mendrika ny ho fitapitahana sy tsy lazana marina reo. Dia reny natao izay fomba rehetra tsy mijery maha olombelona kory firifiry ny maty tamin'ireny 26 janvier reny tamin'ireny 7 février reny anonganana ny anjara valomanana satria tsy metimety amin'ny frantsay ary natao fitaovana na marionnette amony tena anao an'izany indray Andry Rajoelina. Ka zay ny mampalahelo ary tsara fototsika vahoaka malagasy fa betsaka loatra mantsy diso eritreritra firenena mba saika hiakatra ny firenena malagasy mba saika hanana ny maizy azy tsy mety amin'ny frantsay dia tsika gasy ihany no ny rany famono eto. Dia hatramin'izao aizadino fampetrao anatin'ny saitsika fa indray Andry Rajoelina olony frantsay. Nisy fotoana izy niteniteny foana hoe averina amintsika ny Îles Éparses amin'ny 26 juin tamin'ireny Covid reny dia teny ndra izy teo ndra Macron amin'izao fotoana izao raha tonga tao amin'ny île glorieuse izy le nosy kely Îles Éparses atao avarantsika hoe ici c'est la France ka tsy nitohizany hoe ka aniny la. Ka zay tsara ho fantatsika malagasy indray Andry Rajoelina olony frantsay ireo miara-miasa amindreo ny akamaroany olony frantsay daholy prime ministre zay tsy azo asorona eo olony frantsay aza manantena ninninna aiza ny firenentsika amin'izao fotoana izao olona petrapetrany eto foana amotika ianao fa mpanan-karena azy ka aza mieritreritra ianareo hoe ireo no anavitra antsika aza mieritreritra an'izany diso eritreritritsika vao maisa miletitsika fa tsy maintsy gasy ihany manavitra azy gasy ihany mametraka ny règle de jeu de la démocratie eto gasy ihany mametraka ohatran'izao ny démocratie mety aminay ary ny gasy ihany mametraka olona hoe tiantianay hitondra ny firenenay. Ny filoha marika ara-valomanana irery andry no sany ady ho an'ny tombotsoan'ny malagasy tamin'ireo mpitondra ny vandimy teto ary izany no isan'ny nanaovana fitaovana Andry Rajoelina tamin'ireny hoy hatrany ny professeur Jean-Louis Rakotombo.
mitohatra amin'izao ny fifehezana ankolaka ny tombontsoa ho an'ny firenena vahiny izay ataony bolokom-bazaha hoy hatrany ny fanazavany. Fa ho sarotra ny fifehezan'ny fanjakana ny krizy eto amin'ny firenena ho hatrany nambaran'ny profesora Jean-Louis Rakoto Ambo manamarina ny tsy famarina toerany ara-pitondrana ny fahavitsiny malagasy nametraka izao mpitondra izao, tsy fananganam-panjakana ny fitakina ny famerenana ny firenena hiala ao anatin'ny fanjanahana ankolaka ho izy afa fitiavan-tanindrazana izany ka tokony hojeren'ny malagasy tsy ankanavaka. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Omby mahibe tandroka i Madagasikara ankehitriny ho sarotra mitondra rà satria fanjakana tsy miaro ny tombontsom-bahoaka no mijoro eto, fanjakana izay tsy ankasitrahany vahoaka ihany koa hoy profesora Jean-Louis Rakoto Ambo. Tokony ahatonga saina ny mpitondra ny fahavitsiny olona ny tonga ny fito tamin'ny 20 ny volana novambra lasa teo izay mametraka fanjakana tsy maro toerana. De situation sady tsy stable no tsy viable, zany hoe zavatra tsy mifototra tsara araka ny tokony ho izy ary tsy azo iainana intsony. Raha jerena amin'ny saina tsy miangatra zao, ianao firenena faran'izay mantra eto ambonin'ny tany, nefa misy 7 ny ministera zay anana département isan-karazany reo. Ao zakain'ny firenena ny vola lanina amin'izany, raha ny tokony ho izy tokony any amin'ny 20 dia ampy. Ny faharoa mbola pihina ndraiky io fanamboniny secrétaire d'État anana ny structure isan-karazany koa reo zay ho lafo dia ho lafo ny budget de fonctionnement zany rehetrarehetra zany nefa tentimanana kely de kely firenena faran'izay mantra, zavatra tsy stable zany, tsy stable zany indrindrandrindra hitantsika tamin'ny fifidianana teo fa olona any amin'ny nde ataoko hoe any amin'ny 20,000 ny avoaka malagasy ny tonga ny fidy amin'ny 20,000 reo dia mety any amin'ny 5,000 ny angamba ny tena hoe tia ny Andradjoel, fa ny 5,20 zany tsy tia azy fa raha tia azy ny vahoaka tonga 100,000 na 20,000 ny fidy azy. Donc mitondra olona tsy tia azy zany dia Andradjoel amin'izao fotoana zao tsy stable zay. Faharoa manarak'izay tsy viable les situations satria araka ny teneniko teo le firenena mantra ny rafitra petraka mavesatra dia mavesatra, ny zavatra atao nefa nentomanana amin'izany tsy misy. Zava-dehibe ny fijoroan'ny ray aman-dreny ara-drazana hoy hatrany ny profesora Rakoto Ambo. Adidy masina anesorana ny firenena eo ambany vahon'ny fanjanahana ankolaka izany hoy hatrany ny fanazavany. Ny aro ny tombontsoa frantsay no ataony eto fa tsy hanavitra Madagasikara amin'ny fahoriana ka amin'ny teza amin'ny saina tsy miangatra tsy ahita vola be makaiza entina nanavotana ny firenena teo io fitondrana misy io ny krizy nefa mety hitombo hiakatra ny vidin'ny solosio tsy ho ela dia amin'izay fotoana izay vao maisa tsy azo iainana, tsy viable les situations. Akoho tsy nanainy tsala amin'izay io zay fitenenana laninkary te iaina médiocratie izy fa itsika rehetra aty amin'ny société civile, aty amin'ny parti politique ndao andrafitra nireo règle de jeu de la démocratie reo dia tokony andraindraikitra amin'izay ny tafitra ary adidy masina zany fa tsy sanatry velively hoe entina amitenany firenena. Adidy masina ny manarina hoe zao no mety amin'ny règle de jeu de la démocratie, zao no tokony iainana. Adidy masina ny manavitra ny firenena ao anatin'ny vahoan'ny sasany zay fiarovana tombontsoa frantsay ny betsaka eto amin'ny firenena ty ary betsaka mibabakoto amin'ny frantsay eto. Zay tsara fantatritsika. Endrika fanehoana fitiavan-tanindrazana no ataon'ny vahoaka ao Senegal ankehitriny io hoy hatrany ity mpanao politika ity. Tsy amin'izao taonjato izao intsony no tokony mbola isina firenena hozanana tahaka any Madagasikara kanefa tsy mandroso fa gisitra maneran-tany hoy hatrany ny nambarany. Farampitso 7 febroary no amaranana ny ralatsaka ary anombohana ny hetsi-bahoaka manerana any Madagasikara. Io no votoatin'ny hetsika ataony iray aman-dreny ara-drazana rahampitso 7 febroary eny amin'ny manodidina Antaninarenina araka nambaran'ny filohan'ny anteny ny iray aman-dreny arafoko eto Madagasikara na ny ARFM Andriamatoa Noël Rakotondrasoa atao anatin'ny fandarana dinika tamin'ny andron'ny omaly. Rahampitsoko raha ny fanazavahany hatrany no anombohana ny famaranana ny tolom-panafahana 7 miala iraronombana sy Manora Andriamalala. Taborian'ny kongresy atrikasa no tanterahan'ny iray aman-dreny ara-drazana tamin'ny taon-dasa sy tamin'ny faran'ny volana janoary lasa teo
Mitolitolona sy ny fikaroham-baolana anarenana ny firenena izay latsaka katerena tanteraka amin'izao fotoana izao. Eny Antaninarenina sy ny manodidina no anatanterahana izany raha 7 febroary. Daty izay manan-tantara ary nametraka fahatsiarovana ratsy ho an'i Madagasikara sy ny Malagasy. Io daty ny 7 febroary io no hamaranana ny ralatsaka ary hanombohana ny hetsy-bahoaka manerana an'i Madagasikara. Oninambarany filohan'ny RFM Noël Rakotondrasoa. 7 febroary teo anisy ralatsaka, nisy olona maty teo. Ny dikan'izay ho faranana koa le ralatsaka. 7 febroary no hamaranana ny ralatsaka raha resaka mahakasika ny firenena satria ny tanindrazana tsy azo lafiana raha na ratra na aina, tsy azo anaovana sorona ny tanindrazana ka mbola izany no hitondrantsika satria tsika mino fa zanahary tsy tian'Andriamanitra zany hoe olona vonoina noho ny fitiavan-tena politika izany ary tsy azo atao sorona amin'ny tanindrazana ny olona. Izay no antony fatenana ny datin'ny 7 febroary. Io dia andro hanombohana mihitsy ny hetsy-bahoaka manerana amin'ny Madagasikara. Manomboka 7 février amin'ny alarobia tsy miverina io dia efa deklarena fa manao grève générale isika manerana amin'ny Madagasikara zany. Mihidy daholo ny orinasa rehetrarehetra, orinasa mpanjakana rehetra fa manao service minimum. Nanamafy ity filohan'ny RFM ity fa tsy mpanonga-mpanjakana ny Ray aman-dreny ara-drazana, afa kosa mitady izay rariny sy intsy ny mahasoa hitantarana ny firenena sy ny tanindrazana. Tsy maintsy mijoro ny Ray aman-dreny mipetraka ho arofanina amin'izay hiaro ny loza tsy anjo ny tanindrazana tsy androa ny vahoaka malagasy, hiaro ny asy-mpiandrianam-pirenena. Ny Ray aman-dreny dia tsy mpanonga-mpanjakana velively fa tsy maintsy kosa mipetraka ho alokalo-pahendrena aloha ray zay amozana be tsy mitanila ihany koa ary arofanina fiarovana ny firenena tsy aran-doza sy ny vahoaka, tsy mijery afa-tsy ny rariny sy ny fahamarinana, manao zay amarina ny marina, manao zay rariny ny rariny. Zany no andraikitry ny Ray aman-dreny. Fa kosa rehefa mahita ny Ray aman-dreny fa hoe misy loza anjony firenena sy ny vahoaka dia tsy maintsy mijoro izy ary tsy maintsy mitongilana makany amin'ny hoe aiza ny rariny, aiza ny fahamarinana mahakasika ny tanindrazana. Tsy hanavahana an'izana izy ary anentanana ireo antoko politika rehetra, ny vondrona sindikaly sy ny vahoaka malagasy izay mahatsapa ireo tsy fitezana rehetra eto amin'ny firenena ny hetsika izay hanomboka amin'ny 7 ora maraina. Samy mitondra sora-baventy ny isa tokony raha ny fanazavana ihany. Eny an-toerana kosa no henga ny toromarika rehetra amin'ny fanatanterahana izany. Fa mbola mitana ny sain'ny mpanara-bavaony momba n'ilay valan'aretina kolera izay efa miodiody sy lavitra intsony any Madagasikara amin'izao fotoana izao. Resaka momba izay ihany koa androany ireo mpiantsehatra tao anatin'ny fandarana miara-manonja akanisy ny antsoavo nataon'izy ireo ny antsipirana izay avetrany eo amin'rindra tsara ny Andry Rakotomalala. Mampatsiahy ny tranga sy ny fihetsika natrehana tamin'ny valan'aretina coronavirus vao tafiditra teto Madagasikara. Ny fihetsiky ny fanjakana Rajoelina amin'izao valan'aretina kolera manantanina any Madagasikara izao. Tsy miova ilay fomba fiasa fa misaviritaka ambony ambany ary mifanipaka tahaka ny valalakarina ny fanapahan-kevitra raisin'ireo tompon'andraikitra. Lany andro mifanipaka ampitoerana kanefa aimbahoaka ny resaka. Fa tsy misy mihitsy fiapetra ny raisina ny hoe ahoana ny anakanana ny fidirana zany na ny fiparihahana zany eto amintsika. Entina ilazany zany fa tony nandraisana ny zavatra nisy tamin'ny fotoanandro tamin'ny andron'ny Covid ihany ny mbola iainantsika amin'izao fotoana izao, zany hoe miandry an'ilay olona efa maty marobe ve zay vao andray ny tena fiapetra entitra ny fanjakana sa efa tsy firarahina mihitsy an'ilay vahoaka malagasy le izy satria ny fantatra dia arety mifindra ny kolera. Ararak'izay arety mifindra zay dia mety tsy ho voafe amina lafin-javatra maro ny findrany ka eto zay dia manao antso hoe aleo mba arovana le malagasy fa malagasy ray raha amin'ny tsika menakavy ary tsy tokony ho atao ambany zavatra manoloana an'izany efa valanaretina efa hita fa miparitaka amina firenekafy zany. Efa nahitana lesona ny zavatra nisy teo aloha tamin'ireny Covid reny ary atao hoe nisy ny fandaniana na amin'ny lafiny ara-bola na ara-potoana na inona na fahafatesana efa nitranga daholo zany tena anivon'ny fiarahamonina dia ho sanatria ve mbola ohatr'izay ihany no andraisantsika an'ity aretina kolera izay mitranga ity.
Afa-tsy ny solombavambahoaka velively no mikirakira ny vola natokana ho tantsoroka ho fampandrosoana ny fotony na ny antsoina hoe siada hoy ny député Emilia Rambosalama androany. Olana ny fitsinjarana azy io isaky ny fokotany raha ho any boriboritany eto Antananarivo ka mahatonga ireo solombavambahoaka mamoaka volam-posy rehefa misy ny asa tsy maintsy atao maika. Mbola misy ny ampany raha ny fanjakana ihany koa nefa amin'izy io raha ny fanazavana. Germain Menjanary sy Manorandre Malala. 900 tapitrisa ariary isan-taona no vola natokana ho an'ny tantsoroka amin'ny asa fampandrosoana eny fotony na ny crédit d'investissement à l'appui au développement na ny SIAD. Vola natokana ho an'ny fanaovana asa tsy voaraikitra ao anatin'ny politika mpanjakana ny SIAD. Atreto anefa dia tsy hita taratra eny anivon'ny distrika loatra ny fomba nampiasana ity vola ity. Raha ny fanazavana dia betsaka ampanonana fotsiny io vola io, saingy mbola misy ampahany 800 alain'ny fanjakana amin'ny asa izay ho atao, hoy ny fanazavana izay netiny resolom-bavambahoaka. Le vola be ampanonana fa kely rehefa manao zavatra ianao satria tsy arakarak'ilay le vola eo ampelantanana ny vidin'ny entana sy ny eny amin'ny tsena zany. Ary io vola io dia tsy hoe vola ampiasanao ray manontolo fa tady koa fa io vola io alohan'ny ampiasana azy dia efa nasorany ny fanjakana ilay atao hoe TVA 8% amin'ny asa atao zany. Dia ny dikan'izany zany ilay vola ampiasanao tsy arakarak'ilay vola omena arakarak'ilay vola voasoratra zany. Raha ny fonctionnement SIAD indray dia misy zany atao hoe programme d'emploi. Dia programme d'emploi io zany iarahan'ny solombavambahoaka, ny chef district sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo atao hoe commune na fokotany ho an'ny district tsisy commune zany. Ny fokotany mandinika hoe zodolony atao hoe tetikasa fampandrosoana atao amin'ny fokotany zany ao amin'ny district. Ary eto moa dia fa jerena fa liza tsy miditra amin'ny asan'ny travaux publics na amin'ny asa goavana berena fa ohatra hoe afaka manao lalakely ananelakely atrano azy izay tsy hitan'ny travaux publics, tsy hitan'ny fanjakana foibe zany afaka manao vavahady amin'ny resaka atao hoe fiadiana amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny fokotany anankiray, afaka manao bassin fanasan-damba isaky ny fokotany ohatran'ny eto amin'ny district ndraiky etako zao dia resaka lalakely vavahady dia jiro amin'ny alina dia ny bassin dia zany rehetrarehetra zany no azo atao aminy. Fokotany 230 ny ao amin'ny boriboritany efa efatra. Sarotra ny fitsinjarana io vola io ho an'ireo fokotany ireo satria samy manana ny asa maika tokony ho atao avokoa. Tsy ny député teo no mikirakira ny vola, saingy miantoka sy mijery ny asa tokony atao eny anivon'ny fokotany miaraka amin'ny lehiben'ny district ho hatrany ny fanazavana. Ny tahiry ho an'ny fampandrosoana eny fotony na ny CLD moa no niova ho SIAD nanomboka ny taona 2022. Fataka ny Kamboty tsy misy mpiany ponina eto Antananarivo raha ny commune no andrasana ireo ponina etsy Tsimbazaza manoloana ny fahasimban'ny eny an-toerana. Efa hoeritaona izao na simba ireo fotodrafitrasa saingy dia lalova ny bentanana fotsiny izany raha ny fanazavana sy fitarainan'ireo ponina teny an-toerana. Ny solombavambahoaka noho izany no nantefa ny fitarainana ka norosoana ny fanamboarana ny lalana androany. Germain Menjanary sy Manorandre Malala. Toy izao no fiandrony rano maloto eto amin'ny ampahandalana eto Tsimbazaza, samy sahirana na ny mpandeha tongotra na ny fiara. Simba ity dalina ity ka miteraka ny fahasimbany lalana. Mandalo eto matetika ny ben'ny tanàna Antananarivo, saingy lalovany fotsiny izao olana trehany ponina izao hoy ireo mpivarotra manodidina. Mitaraina ho tony tsy misy mpiany ponina Antananarivo raha ny commune no andrasana hoy izy ireo. Mahakasika an'ity lalana eto ity dia ity zany efa ela be tsisy mandray andraikitra mihitsy. Dia ity tena rano be ary tsy afatra mihitsy eto. Dia efa nisy mpanandalo teto zany misy elemera nandeha tsy toena nandeha tongotra avy any Sonerana mihitsy izy nijery an'io rano io tsy nisy ny fandraisana andraikitra efa ela. Ary efa io rano io dia izay mpivarotra eto zany manao cotisation momba an'io rano io.
dia io zany zao a efa ny commune manadio kely ohatrany hoe misikosikotra kely dia vao mandeha kely dia avelany eo efa tsy dioviny soma tsara fa tena mijaly na le mpandeha tongotra na le mpianatra dia mipitika any amin'le mpianatra le rano satria ny tôbila rehefa mandeha mafy be dia tsy mijery mihitsy zany le tôbila hoe misy rano maloto a ty rano ty nefa rano avy amin'ny dalina ny fako rehetra dia tsetsiny daholo matetika ampividy tonga dia mitsoka fotsiny amin'le rano marina letana hoe tsy tonga any ambony any amin'le rano tsy tonga any amin'ny letana fa le mpandalo zany no piti an'le rano lalan'io zany tena efa mataona maro no simba ohatr'izao dia rehefa avy ny orana dia déborde le rano avy ato anaty dalle dia lasa nahatra aty amin'ny valana ny rano tsisy andehanan'ny tômôbila dia ny gouverneur moa zany mba nanamboatra ihany fa le tery ambony tery iny namboariny zay ary mavatra manakarama olona foana manodidina manao an'io nandalo tety ny be ny tanàna fa nataony ohatrany mandalo mijery tsy haiko hoe jery inona ny aliany aty aminay aty dia navelany ohatr'izao ihany io mandriky ty ny androany mbola tsisy fanamboarana raha tsy colonel nandalo teto zao hoe anamboatra an'io a zay vao vita ohatr'izao fa tena mijaly mihitsy zay indrindra moa fa fahavaratra ohatr'izao noho ny fitarenana ny mponina dia nandray an-tanana ny asa fanamboarana ny solombavam-bahoaka kolonely Emilien Rambosalama isan'ny lalana fivezivezen'ireo mpitaona entana amidy eny amin'ny tsena namotana sy Anosbe ity lalana ity izay midika miantoka ny fiveloman'ireo mponina isa-maraina tanjona ny anamahivanana ny fasairanam-bahoaka hoy ny fanazavana tsy maintsy jerena zay atao hoe sosialim-bahoaka zay dia arahana asa le izy ka tsy hoe vitany hoe fanaovana lalàna fotsiny fa tena manao lalana zany rehefa tena zay ny tadiavam-bahoaka satria izy ary anadrasanao le olo ao anatin'ny mpanatanteraka tsisy mikarakara na ny ao anatin'ny travaux publics na ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo dia andrasana ijaly eo ve le vahoaka dia raisina ndraiky satria solombavam-bahoaka ny tena dia raisina entina hitsinjovana ny fahorian'ny vahoaka zany amahivanana ny fahorian'ny vahoaka dia noho ny fitaraina amin'ny vahoaka zany ny fitaraina amin'ny mpanjifa satria tsy ny olona mandeha tongotra ihany mandeha fa na tômôbila efa teto ny tômôbila efa misy vaky carter misy tapaka ny tuyau en essence misy atao rovotra ny sasi dia noho izay zavatra zany dia hoe aloha amboarina fa amahivanana ny olona amin'ny vahoaka na tsy ho vita araky ny hoe tokony eritreretiny zareo aza fa efa mahavany olona amin'ny vahoaka dia amboarina araky ny tokony izy le zavatra ary tadio tsara fa ty lalana ity dia anisan'ny lalana raccourci manala ny fitohanana rehefa misy fitohanana ny lalam-pirenena fa fitohany dia makatra ty ny olona dia mivoaka ny ankadimbahoaka miara-tsisy lalana zao nefa dia vao mainka aza miteraka fitohanana eto amin'ny fanaresaran'ny olona ary miteraka sorosoro amin'ny fiarahamonina tsisy idirany siady ty siady satria ny siady dia vola efa misy programme d'emploi fa tia dia vola posy ny tena manokana manao an'ity anaovana an'izao zavatra zao fa tsisy vola mpanjakana misitsy na ariary azy raha ny fanazavana atrandy dia ny solombavam-bahoaka sisa no azon'ireo mponina ny tarainany manoloana izao fahavoazana izao efa nisy ihany ny asa nataony gouvernorat Analamanga tamin'ity faritra ity saingy tany amin'ny tsy mivonto no nanaintaina ny asa natao io ho iatran'ireo mponina tao anatin'ny efataona dia zararany sitraka fanampiana na tatsoroka arabolina avy amin'ny fanjakana ny commune Nanjevakary raha ho an'ny asa fampandrosoana ny fiara-miasa teo amin'ny commune sy ny sehatra tsy miankana tao an-toerana ary ny etrana alohan'ny mponina tao anatiny no nazahoana nanao ny asa fampandrosoana teny ifotony teo amin'ny 7 isanjaton'izay asa izay no tratra raha ny fanadidina nataon'ny mpanao kasetinay isan'ny nampanano sarotra ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana ny tsy fahampiny tantsoroka avy amin'ny fanjakana ho an'ny commune hoy ny be ny tanàna ao amin'ny commune Anjevagara ny volana septambra lasa teo no nisy fanampiana arabola avy amin'ny fanjakana ho an'ity commune ity araky ny lalàna dia 520 isanjato ny ireo vola io dia natao ho an'ny fampandehanan-draharaha ary ny 520 isanjato ihany no natao ho an'ny asa fampandrosoana ireo asa fampandrosoana nefa no tena amoam-bola betsaka eny anivon'ny commune raha ny fanazavana ny vola rehefa ny fanjakana dia 520 isanjato raha ny voalazan'ny lalàna dia ao anatin'ny fonctionnement daholo 520 isanjato ihany ny investissement nefa ny investissement taonay ary ny tena betsaka no le fonctionnement raha mahita ihany koa tsy mampaninona ny tena zany fa tamin'ny volana septembre zao ny subvention ny fanjakana farany tonga dia raha iandry an'izay zany ianao dia ho sahirana eo dia zay mahatonga hoe tsy maintsy mitady loharam-bola hafa le commune mba ahafahana mampandeha an'le commune na izany aza dia nahatratra hatrany amin'ny 7 isanjato ny asa fampandrosoana vita
ho an'ny komina Anjevagara tao anatin'ny 4 taona ny tantanana ny komina. Paikady napetraka ny fiaraha-miombonanto ka eo amin'ny miankina sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana na ny 3P. Ankoatra ny vola azo avy amin'ny etra izay nalohan'ireo vahoaka hoy ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny zany ny tena ny enjehanay dia ny resaka rano fisotro madio dia misy fokotany anankifolo zay eto dia efa saika manana rano fisotro madio daholo fa fokotany anankiroa sisany tsy manana ao anatin'ireo folo tao anatin'izay mandaa zay nefa manao rano fisotro madio zany tsy moramora fa vola be zany. Dia ao anatin'izany koa ny fampandehanana an'ilay commune dia miara-miasa amina zay moa tsy dia tena miara-miasa loatra amin'ny fanjakana, tsy dia misy dia tanan'ny fanjakana ety amin'ny commune Anjevagara, tsy mampaninona amin'ny teny an'izany satria zany ny zava-misy fa dia miara-miasa zay amin'ilay 3P partenariat public privé dia tsy ny partenaire avy eto toerana ihany ireo orinasa matanjaka be ireo fa eo ihany koa ny partenaire avy any ivelany, eo ihany koa amin'ny fanentanana amin'ny resaka fandoavan-ketra na dia sahirana ary ny vahoaka azo lazaina fa manao ihany, manao zay vitany dia renireny natambatra afahana mitantana an'ilay commune dia nazahoana zay vokatra zay. Nankasitraka ny vahoaka n'Anjevagara no ireo ezaka sy asa vitany ny ben'ny tanàna fa nahitam-pahombiazany ny fiaraha-miasa nandritra izay efa taona izay hoy izy. Manana 7 andro ny olom-pirenena isoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana tafiditra amin'ny fanavozana isa-taona izay lisam-pifidianana izay nanantsoina hoe ralina amin'izao fotoana izao. Atidiny olom-pirenena ny misoratra anarana ahafahana mandray anjara feno amin'ny raharam-pirenena indrindra ny fifidianana ho avy eo. Mila manatona fokotany olom-pirenena fiantaona mitondra karapanondro ary misoratra anarana ao anatin'ny izay lisam-pifidianana izay. Ando miaratiana sy tahiriny. Tsy afaka handray anjara amin'ny fifidianana ny olona iray na feno taona aza ka tsy tafiditra anaty lisam-pifidianana. Tsy maintsy misoratra anarana eny amin'ny fokotany araka izany olom-pirenena iray raha tsy te ho very zo. Ho any ety amin'ny fokotany ambody vonikely anatin'ny boriboritany fahenina, mazoto ny olom-pirenena misoratra anarana ary nanatombo ny tamin'ireo fonty farantao izany ho ny sefy fokotany no ny famaroany ireo vao feno taona ka tafiditra anaty lisitra avy vao nahazo karapanondrom-pirenena. Na izany tsy izany mitoy ny fanentanana nataon'izy ireo. Efa maromaro izy ato soratra anarana satria nanaovana fanentanana dia nanevao secteur sy nanaovana fifidianana mihitsy ilay fanentanana dia nafitrika aloha hatretiny izay tsy tafiditra. Sy ho an'ilay 18 ans vao miditra zany dia efa tafiditra. Misy somary latsaka kely tamin'ilay teo aloha dia ireny zao tafiditra ato dia misy koa ilay olona vaovao mifindra-monina tafiditra ato dia misy ilay 70 taona vao 70 taona finavita karapanondro zao tafiditra ato dia mihoatra kely amin'ilay fonty teo zany zay. Misy ilay tsy tratra toerana mihitsy, misy ilay hoe lasa manao mission, misy ilay hoe alina be vao tonga dia iny zao no manana sarotra kely fotsiny tsy fantatrarinandrareo eo amin'ilay trano foana tsy fananany fotoana. Maro amin'ny olom-pirenena no tsy mahafantatra ny fisiany fanavozana isan-taona ny lisam-pifidianana eny amin'ny fokotany. Tsy ampy ny fanentanana eny fotony eo ny fanazavana. Mila mazava zany tsy avery zo ny olom-pirenena. Mbola tsy tamin'ilay mifidy farany teo aloha faranao zay fa zay amin'ity hoe amin'ny fifidianana manaraka ity tsy fantatra. Olom-pirenena aloha zany dia voatery hoe tsy maintsy misoratra ianao zany asakasaka arakarak'ilay olona. Rehefa manentana amin'ny fokotany dia tsy maintsy misoratra zay. Mbola tsy miteny tany taty aminay. Amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy solombavam-bahoaka zao zany dia fidy soma tsara mihitsy fa tamin'ilay filoham-pirenena telo tsy mifidy mihitsy tamin'ilay fifidianana filoham-pirenena teo. Fifidianana mba iovaovana zany ilay izy mba tsy krizy tsy fantatra tsony. Tsisy tonga teny aminay mbola tsy navita no zava-dehibe an'izy dia mba manao ny adidinao zany ianao fa mbola tsy misoratra aloha. Mbola tsy fantapatako misy an'izay. Azony amaty tsy dia mipetraka firy dia mbola tsy nalala. Fa rehefa misy tsy maintsy misoratra anarana manao ny andraikitra fifidianana. Mbola manana 7 andro ny olom-pirenena noratana ny anarana anaty lisam-pifidianana. Ny 12 febroary avy izao no hikatona ny fanavozana isan-taona raha ny tety andro. Mitaraina kosa ireo sefokotany any amin'ny distrikana Ambanja fa tsy mbola nandray ny tambo-karamany nandritra ny fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana izy ireo tamin'ny volana Jona 2024 ihany koa izy ireo no nandray tambo-karama amin'ny masefokotany azy farany araka izao fanatetihana manaraka izao. Fa volanay misy nazo hoe tapany tsy nazo fe sasany nampody zahay miasa mandeha agny fotony agny zegny miditra anaty ala jiaby agny magnano recensement zegny magnano asa ampanjakana naniragna zahay
ke regninay vola zay fa mandeha amin'ny sedy ao ke tsy mety havy zegny le vola refiny mesa ty numéro nareo alefa numéro tsy azo ke zio io zegny mbala tsy haiko nampody koa vola ke miangavy anareo vola ny hasanay amesa zahay raha ohatra nareo tihinagna vola ny hasa io mandao nareo magnano recensement midiragny fotony mandeha agnaty ala agny zegny anareo raha ny fijoroana vavolombelona atrany dia misy amin'ireo sefokotany no nomena an'io tambokarama io ary misy kosa ny tsy nomena tsy fantatra mazava ny antony raha ny fanazavana vadiko boka tsy adina kompitiragna izy agnatin'izio raha lahako tsy adina kompitir amizio izy impody bakao regny edy ry adosondreo ke raha zay ma tsy zaza raiky zay fa zay sefokotany jiaby magnerany district Nambanja mitomagny amin'ny raha zay ke zegny zavatra amin'ny fifidianana ty tsao fa zegny hoe isan'olo aminay ty miboaka bakao tsy ampy zay nagnano fa marikitry 200 nefanay nipody baka atao 150 tsy firy nampodindreo nataony ray koa mbo roso magnano fahatelo ny farany izy io nataondreo tsendrikinavy aminay ty le liste tegna izy fa zegny fa tsao nareo amin'ny raha be rompopo marobe igny niboaka asa ataotsika olo 200 niboaka 170 nimpody aty tsy baka aminay mpagnano tsy baka amile olona tompony carte d'identité fa baka amindreo amin'ny sedy Vavao trangam-piarahamonina piasa 700 amina orinasa fakaba iray etsy Anosy Vavaka Ambohimanarina no velotaraina noho izy ireo tsy misitraka izay zony izay niroso tamin'ny fitokonana ireo piasa tamin'ity androany ity ary nilaza izy ireo fa tsy janona grevy raha tsy manapa-kevitra ny mpampiasa fa anome solon-tsakafo ho azy ireo ny sy mbola avatsara 12 taona tsy nisitrahana solon-tsakafo ireo mpiasa eto amin'ity orinasa afakaba iray eto Anosy Vavaka Ambohimanarina ity. Zo tokony hositrahan'izy ireo kanefa izany raha ny fanazavana. Saingy modia ny mpampiasa fanina fotsiny nandritra izay taona maro izay. Amin'izao fotoana izao, efa tsy zaka ary tsy mahasahana ny fandaniana isan'andro intsony ny karama raisina isam-bolana ho izy ireo ka nahatonga azy ireo niroso tamin'ny fitokonana. Ty zany dia mangataka sakafo zay fa 12 taona nitakina ny solon-tsakafo io dia tsy valiana mihitsy efa niakatra inspection de travail telo zay dia tsisy valiny mihitsy fa mandà foana ny lehibe an'ny orinasa aloha nisy azy zay fa tamin'izy koa tsy hita fa izy be textile tsisy fotora solon-tsakafo sady tsy nisy tsony dia fiainana efa mafy be efa sarotra be dia mangataka an'le solon-tsakafo zay na sakafo mihitsy zany tena angatanay le kantinina sakafo ao anatiny ao. Ny karama kely niasa nefa miamafy ho iatrany ireo mpiasa. Ankilan'izay mbola mampiditra mpiasa ihany ny mpampiasa ho ny fanazavana. Dia izahay mpiasa koa mitaky satria kely loatra ny karamanay. Tsy misy supplémentaire, tsy misy tombotsoa fa zara raha mahazo. Ny asa nefa mafy, efa nisy taona napiditra mpiasa ny mpampiasa, anefa ny mpiasa tsy mahazo ny tombotsoany. Miantso ny fanjakana sy ny tompona andraikitra isa tokony ireto mpiasa ireto hijery akaiky ity olana ity. Kataka ny ministry ny asa zany zay mba hijery ny orinasa afakaba zay sy manara-dalàna. Izay efa firy ny mpiasa miasa ato efa 700 zay nefa ny asy mahazo sakafo ny karamanay tompoka 230,000 ariary. Dia nefa ny asa dia angalanay sakafo entina miasa angalanay frais mbola kanany kozakozanao anatin'ny tokantrano dia tsy ampy dia zay mahatonga anay mitaky sakafo. Milaza ny anohy fitokonana ireto mpiasa ireto raha tsy mivaly ny fitakian'izy ireo. Tsy navelan'ny mpampiasa novahana moa ny vavadin'ny orinasa androany rehefa tonga anao ny angom-baovao tena toerana ny mpanao gazety. Teo an-tokotany no nanao hetsika ireo mpiasa ary solon-tena no nivoaka ny resaka tamin'ny mpanao gazety. Fa nankalazaina androany 9 febroary ny andro iraisam-pirenena tsy ampiasaina finday na ny antsoina hoe telefona portable. Anisan'ny singa iray tsy afa-misaraka amin'ny andavanandro ny mponina nefa izany ary sarotra ho an'ny olona ny tsy mampiasa azy ao anatin'ny 420 ora. Ankoatra ny avizanana miteraka areranomaso ny fampiasana fitaovana misy écran diso tafahoatra ataka ny finday maro ireo fihetsika mila rahana iarovana ny maso mba tsy ho simba. Ando Meratina sy Tahirinena. Satria ny finday ny tsy natao haingo tanana na haingo posy fa ary tsy mandeha amin'ny rano fa tsy maintsy mampiasa vola ianao ho anahy manokana zao za mandany crédit 6 000 ariary par jour. Isan'andro dia tsisy fetrany.
Koa vitany raha zany dia manao dia milalao telefôny. Ohatra hoe manam-bola zany dia 25 15 000 fa raha tsy manana dia 500. Afaka alalana vaovao misimisy zany e. Raha toa tsy afaka mamaky gazety na tsy manana fotoana hijerena télé zany a dia amin'ny fotoana mahamety azy dia afaka mba mijerijery kely dia izay. Araka izany mahatsiaro fahabangana ny olona iray raha toa ka efa zatra kanefa tsy mampiasa finday ao anatin'ny iray andro. Mahatsapa ny voka-dratsy aterany ny olona saingy tsy mahafoy ny fampiasana azy. Ny finday sady mamelona mamono. Raha ampiasainao amin'ny tsara izy mety hanampy anao, raha ampiasainao amin'ny ratsy izy dia mety izay koa. Le tsy ampy torimaso dia tsy dia mahavita raharaha loatra. Ohatrany hoe hafa be zany vao tsy milalao. Ohatrany hoe tsisy atao zany na misy atao ary ohatrany hoe tsisy atao zany foana rehefa tsy mampiasa telefôny. Io samy manana fomba fampiasany azy. Misy hoe entina isolokina fotsiny, entina langalangana zany a, indrindra ho an'ny ankizy koa moa zany dia tokony hoe voafetra ihany koa ny ankizy. Miteraka avizanany eo amin'ny maso ny fampiasana fitaovana misy écran diso tafahoatra. Mety hitarika aretin'andosy areti-maso miafara amin'ny fanaovana solomaso raha toka tsy voatandriny. Voafetra ihany koa ny ora tokony ampiasain'izany ho ny mpitsabo. Farafahakeliny miasa eo amin'ny écran mandritry ny 2 ora ny maso dia makaina kely eo amin'ny 10 minitra no mihoatra vao miverina mijery indray. 70 hatramin'ny 900 ny areti-maso dia avy amin'ny resaka rerahany ka ilana solomaso avokoa ho ihany ny fanazavana. Manomboka eo amin'ny 12 taona farafahakeliny vao tokony afaka mampiasa finday ny ankizy iray. Dia isaka ny masontsika amin'ny kapitaine izay lumière izay misy réaction mandeha dia misy karazana sela maty dia izy moa misy renouvelé ihany miova ihany. Dia manarak'izay koa misy ny atao hoe effort accommodatif zany hoe ny masontsika zany rehefa mijery zavatra akaiky maharitra miasa kokoa izy mifournira effort kokoa izy noho ny mijery zavatra alavitra. Vokatry fahazarana tsy voatandriny eo amin'ny fiainana andavanandro ny arerahan'ny maso. Misy araka izany fomba tsotra iarovana ny maso tsy ho vizaka raha tsy maintsy ampiasa fitaovana misy écran. Ny écran eto aloha dia misy hazavana aty aoriana manimba maso be koa iny satria misy effet izay mitifitra ety amin'ny maso izy rehefa avy eo. Dia ny tsara moa zany tsy dia tsara loatra le ao anatin'ny aizina be mampiasa an'ilay hazavana écran ireny satria concentré kokoa le lumière izay tafiditra anatin'ny maso. Raha ny antontanisa 10 taona lasa izay mahery ny fito hoe tsy sivy tapitrisa ireo olona mampiasa finday izay manome tary 700 ny malagasy. Miakatra trano io ta io ankehitriny. Ankalazaina androany moa ny andro iray isam-pirenena amin'ny tsy fampiasana finday. Saika tsy mahafantatra ny fisian'izany ny olona noho izy tsy lazaina firy. Sarotra ihany koa ny fanazavana ny afana manao izany noho ny fitaovana ity aza rehefa raiky tapisaka tsy afa-misaraka amin'ny andavanandrom-piainan'ny malagasy na dia andanimbola aza ny fampiasana azy. Kanefa tokoa azona tombony maro raha tsy teny afa-tsy ny fotoana lany amin'ny fivezivezena ny afangenana ny fampitana afatra. Lafa mavany mety ho toetry ny andro indray tombarana ivadika ho rivodoza ilay andro ratsy ary maso akaiky ao amin'ny ranomasimbe Indiana hoy teo anivon'ny sampanampamatatra ny mety ho toetry ny andro malagasy mbola manjavozavo tanteraka araka izany na akasika na tsy any Madagasikara ity rivodoza iforona ity mitoy kosa ny ora-pahavaratra amin'ny faritra maro eto Madagasikara. Ando miaratina sy tahiriny Aina isy fiforonana rivodoza amin'ny ranomasimbe Indiana amin'ny farany tsy herinandro ity. Mbola manjavozavo ny lalany na akasika na tsy any Madagasikara raha ny vinavina nataon'ny teknisiany ao nivony meteo. Tombanana ivadika rivodoza io any amin'ny faraparany herinandro any. Amin'ny ankapobeny aloha zany mbola somary lavidavitra ihany izay farany herinandro izay ka mbola manjavozavo araka izany ny mety ho lalan'ity rivodoza ity raha ohatra ka miforona na akasika na tsia ny Madagasikara zany hitantsika miandalana ihany ny mombamomba izay satria misy ny communiqué spécial na filazana manokana mahakasika ny mety ho fivoarana io zany raha toka manambana ny Madagasikara ity mety ho fiforonana rivodoza ity. Azo vanatra ny oram-baratra saika manerana ny nosy fa natombo kokoa izany amin'ny faritra sasana ato anatin'ny 2 andro avy. Nahazo famitandremana amin'ny fabetsahany rotsankorana androany ny faritra Nalamanga, Itasy, Vakinakaratra, Bongolava, Anosy ary Androy. Nanomboka androany hatramin'ny 9 febroary kosa ho ana Tsimotsinanana, Fitovinandy, Vatovavy, Savary, Moarantsetra. Filazana amin'ny loko mavo an'Androy, Anosy, Atsimotsinanana.
nazo filazana famitandremana amin'ny loko maitso analamanga itasy vakinakaratra bongolava fidovinandy vadovavy sava ary maroantsetra orampahavaratra tsotra zany izy io any any mitapany atsy Madagasikara ihany koa mety azon'izay rotsakorana somary betsaka kokoa izay mety mihoatra ny 70 mm moa ny rotsakorana ao anatin'ny 420 ora ka misy ihany koa ny fampitandremana amin'ny loko mavo ny faritra Androisy Anosy amin'ny tian'io mitatra any amin'ny faritra Tsimotsinana izay ary tombanana mety mahatratra any amin'ny alakamisy any hoany zay eo ny faritra Vatovavy sy Fitovonany ary ny any amin'ny faritra Sava torak'izay ihany koa ny distrika Maroantsetra reo amin'ny izany tsy izany mila mailo sy mitandrina ny rehetra satria mety hiteraka fikorotanana amin'ny asa mandrarana andavanandro izany hiteraka fiandronan'ny rano ihany koa amin'ireo toerana mora tondraka sy fiakaran'ny renirano ambany kosa amin'ny akabeny na mandodina ny fetran'ny OMS ny tany falotondrivotra eto Antananarivo. Fatapaka tao anatin'ny adiny 10 mahery ny lalam-pirenena fafito eo Benjy androany nanomboka tamin'ny misandratrandro. Raha ny fantatra dia vokatra ny fiakaran'ny rano no anton'izany. Araka izao sary hitantsika izao dibotra tanteraka ny arabe aka tsy misy afaka mandeha afa-tsy ireo fiara vaventy sy avo ireo fiara kely kosa voatery miandry ny fidinan'ny rano vo afaka manao ny diany vokany ny toana izay tsy izy ny lalam-pirenena fafito teo Benjy androany atranga tsy vavao ao amin'ity tanàna ity izay lalovan'ny lalam-pirenena ity ny fatapahan-dalana tahaka izao saingy tsy ny misy mihitsy ny faraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana fa mitazapotsiny sisa no ataony malona izao tranga mampalahelo izao. Fa akora tsy afamisaraka amin'ny andavanandro ny savony mampikilainy maro anefa ny fiakaran'ny vidiny eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Maro amin'ireo renim-pianakaviana ny velotaraina fa manomboka tsy zaka intsony izay vidy savony izay. Malona izany tsy mitsahatra mitady vaolana analana ny fahasaranana ny mponina ny mpikambana ao anatin'ny antokotiko Madagasikara eny ifotony akantondra fampiofanana fanamboarana savony ho an'ny mpiarabelona atao ambotrolo mahitsy ny tanora tiko Madagasikara atao manjakandrina Javandriamaefa sy mbola afa-tsara. Kojakoja iray anisan'ny tena miasa sy ilainy andavanandrom-piainana ny tsiraray ny savony. Amin'izao fotoana izao manomboka tsy takabidy intsony anefa ny savony eny an-tsena. Tafiakatra hatrany amin'ny 2,000 ariary ny savony iray amin'ny kalitao tsaratsara raha toka 500 ariary izany tany aloha. Tsy misy dikany intsony ny savony na 500 ariary amin'izao hoy ireo renim-pianakaviana sendranay. Ny anasana vilia zao dia le nosy reny mandroany reny laniny ray izay dia raha manasa lamba zao le savonina 5000 reny tsy ampianasana lamba ny ray andro fa 2-3 zay vao ampy ampiana kilinina roa zay vao mampadio lamba. Zao misy le savony 5000 zao lasa 6000 daholo, savonina 500 zao lasa 900 ohatr'izay miakatra daholo, miakatra ary 100 daholo zany ny vidin'le zavatra. Tena le savony aloha tena teo raha manasa lamba dia aloana raha mividy le vovo-tsavony telitelinjato iny fa le savony tena lafo be mihitsy le savony. Tamin'ny taloha ara 500 mahasavony, 700 mahasavony, zao le carré reny 400 tena tsy mahasavony fa savony na 500 zany ary tena tsy hitako mihitsy za dia tena vovo-tsavony foana aloha nampiasainay zao. Tena fijaliana mihitsy kosa aloha zao tena le savony zao tena mampijaliana mampinainaina mihitsy. Zo fototra ho an'ny rehetra no mena ao anatin'ny fahadiovana. Efa maro ireo fikambanana samihafa no miezaka manampy ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny fampiofanana samihafa amin'ny fanamboarana savony. Ny faran'ny herinandro teo, solitena 50 avy amin'ny fokotany mandrafitra ny komina Ambotrolo Mahitsy no nisitraka fampiofanana avy amin'ny filohan'ny tanora Tima Manjakandriana tapany avaratra. Dia ny tanjona zany dia hoe mba hanala fahasahiranana ny vahoaka amin'ny resaka fampianarana savony satria teny ivon'ny komina dia anisan'ny tena jaly ireo tany tsara eo satria mivoaka vola rehefa hividy savony mivoaka vola rehefa hanao zavatra hafa dia mba hanalana fahasahiranana ny vahoaka zany ny antony nanaovana ilay fampianarana ireo. Tsy izany hoe ny fanampiana ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny fampiofanana sy ny fizarana traikefa tahaka izao ho ny fanazavana fa hitohy amin'ny komina maro samihafa manodidina ny Manjakandriana. Amarana antsika ny vaovao amin'ity androany ity niteraka resabe ary naoraka tamin'ireo gazety mpiseho isan'andro tany Royaume-Uni androany maraina ny vaovao navoaka ny teo anivon'ny lapany Buckingham milaza fatratra ny omamiadana ny mpanjaka Charles III na ato amin'ireo andraikitra maro isan-karazany andraiketa noho izany ity mpanjaka ity marapavita ny fitsaboana azy mialirary nombana sy tahiriny ena.
Nivoaka omaly tamin'ny alalan'ny fampilazam-baovao an-taratasy fatratra ny mamiadana ny mpanjaka Charles fahatelo izay mananika ny 570 taonany amin'izao fotoana izao. Nambarany teo anivon'ny lapan'ny Buckingham anefa fa tsy misy ifandraisany tamin'ny fampidirana hopitaly azy nandritra ny 3 andro sy ny nandidiana prostate azy tamin'ny 29 volana janoary lasa teo no nahatonga izay homamiadana izay. Nandritra ny fidirany hopitaly sy nandidiana azy no nahitana olana teo amin'ny fahasalamany. Rehefa nataony fitiliana taoriany izay dia hita fa tratran'ny homamiadana ny tenany ho ny fanamafisana. Na dia eo aza izay tsy fahasalamana mahazo ny Andriamanjaka Charles fahatelo izay, tsy kivy ary manam-panantenana ny amin'ny fahasitrana ny tenany ary manantena ny hanohy ny asa aman'andraikiny farany izay aingana aorian'ny fahavitan'ny fitsaboana azy izay natomboka omaly. Nisafidy ny hizara vaovao momba ny aretin'ny mpanjaka Charles fahatelo hisorohana ireo karazana sision-dresaka tsy mba hahafahan'ny vahoaka manerana izao tontolo izao mahatakatra ny fahorian'ireo tratry ny homamiadana. Ho hatrany teo anivon'ny lapan'ny Buckingham. Miteraka olana goavana ho an'ny fianakavian'ny mpanjaka sy amin'ny fantagnana ny fitondrana Britanika ny tsy maha-eo ny mpanjaka Charles fahatelo noho ny tsy fahasalamany. Vitsy sisa ireo fianakavian'ny mpanjaka tavela sy afaka miseho ny masom-bahoaka amin'ny fanantanterahana ireo asa toy ny fitsidihana sekoly, ny fanaovana asa soa, ny fanomezam-boninahitra ireo olomendrika izay isan'ny andraikitra goavana sahan'ny mpanjaka Britanika. Andrasana ny Grande-Bretagne ato anatin'ny andro vitsy ny Prince Harry izay lasan'ny Californie niaraka tamin'ny vadiny taorian'ny fanambarana ny homamiadana mahazo ny rainy izay. Taorian'ny fiparitany ity vaovao ity ny rarisoa sy fahasalamana ho an'ny mpanjaka Charles fahatelo avy hatrany Prime Ministre Britanika Rishi Sunak, ny filoham-pirenena Amerikana Joe Biden, ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron. Takana mazatra ny fandarana aona marina raha ny fandarana Global News hanarainao ireo vaovao maresaka iraisam-pirenena maro ireo no arainao aorin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao ary aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray amin'izao mitondra lohateny hoe boîte noire mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny raha-pitsondra ery sy atopoko lasy atopoko vavy veloma atopoko.